Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valimiarahaba antsika ry avako malalatra ity alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana Mety, andro ahatsiarovana ny niakaran'ny tompo any an-danitra anio ry havako. Ny voalahatra ao mofinatsika anio dia ny Genesisy toko fahadimy. Genesisy toko fahadimy andiny ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny ny fahaefatra amby roapolo. Anaran'i Jesosy. Ary rehefa roa amby enimpolo amby zato taona ny andro niainan'ny Jareta dia niteraka ny Enoka izy. Ary ny andro niainan'ny Jareta taorian'ny niterahany Enoka dia 700 taona. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'ny Jareta dia 270 taona dia maty izy. Ary rehefa 580 taona ny andro niainan'ny Enoka dia niteraka ny Metusela izy. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorian'ny niterahany ny Metusela. Ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ary ny andro rehetra niainan'ny Enoka dia 580 taona. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Andro fiakarana ry havako malala ny andro anio na ny marimarina kokoa fa ahatsiarovana ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Ny boky ny asan'ny apôstôly, ny fiandohan'ny asan'ny apôstôly toko voalohany no manazava ny nitranga tamin'ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Matetika ny protestanta dia tsy dia tena tany am-piandohana moa zany. Tsy dia nanome toerana loatra ny andro fiakarana. Fa ny havantsika katolika izay tena nanome toerana mihitsy ny andro fiakarana ho fotoan-dehibe sy fotoana manokana. Fa aty aoriana isika protestanta vao resy lahatra fa zava-dehibe ny andro niakaran'ny tompo tany an-danitra. Milaza faravakely ny zavatra efatra zany ry havako malala. Jaona dia manazava manao hoe izay nidina niakatra. Zany hoe ny fiakaran'i Jesosy nakany an-danitra dia midika mifamatotra amin'ny fidinany tetỳ ambonin'ny tany. Zany hoe ny fankalazantsika an'Andriamanitra no ny andro fiakarana dia fanomezantsika toerana ny krismasy. Tsy afa-misaraka mihitsy zany ny fitafian'ofo ny krismasy fahaterahan'ny tompo sy ny fiakarana any an-danitra. Zava-dehibe ny Pasika, fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, fa ny fiakaran'ny tompo any an-danitra dia midika fahatanterahana lay asa mpamonjena izay nataony tetỳ amin'izao tontolo izao. Amin'ny andro fiakarana vao tena mifarana ny fivahinian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Ny fahatongavana tetỳ ambony tamin'ny krismasy dia mifarana amin'ny fiakarana kosa, zany hoe lay 380 taona raha ny filazantsara sinoptika nijerena lay fivahiniana tetỳ ambonin'ny tany. Noho izany dia ny andro fiakarana dia fotoam-pifaliana manokana mihitsy raha ny tokony ho izy, satria fahavitan'ilay fivahinian'ilay zanak'Andriamanitra, fahatotosan'ilay andraikitra nataon'ilay zanak'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany. Fa ny faharoa izay mahazava-dehibe ny andro fiakarana dia fotoana koa izay hoy Paoly amin'ny Romanina toko 9 hoe rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy dia nitoetra eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Ny andro fiakarana zany dia fotoana ahatsiarovan'ny mpino fa vita ilay famonjena, fa izao koa mitohy koa ny famonjena. Ny olombelona ry havako malala dia nanota ary novonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Nampitoerin'Andriamanitra tao anatin'ny olona kosa ny fanahiny fa Jesosy niakatra nakany an-danitra. Dia hoy Paoly manao hoe ny fanahin'Andriamanitra no fanahy ato anatintsika, mitaizantsika, mananatra antsika, fa Jesosy kosa any an-danitra mifona ho antsika. Eo an-tananankavanan'Andriamanitra. Ny dikan'izany raha nijanona tetỳ ambonin'ny tany mandrakarivo Jesosy ho niaraka tamintsika dia mbola tsy vita ny toy ny famonjena.
satria mbola mitoy ilay teniny jaona manao hoe izay rehetra manota de manana solo vava eo amin'ny raha izy de jesosy kristy ilay marina mampisolo vavan' jesosy zany de izy niakatra nakany an-danitra ary mifona ao atsika eo kavanan'andriamanitra amin'ny andro fiakarana no ahatanterahany ny atombohany zany niakatra nakany an-danitra jesosy de mifona ho isan'andro atsika eo an-tananakavanan'andriamanitra ny famelan-keloka noraisitsika tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny fandreseny ny fahafatesany fa ny fampihavanana atsika amin'andriamanitra mitoy kosa amin'ny alalan'ny fifonana ao atsika eo anatren'andriamanitra isan'andro dia nanomboka tamin'ny fotoana ny fiakarana zava-dehibe zany ny fiakarana tsy fifaranana fivahiniany ihany fa fanohizany fitohizany ny asa mpamonjeny nataonao atsika piny-ko fa ny fahatelo ko malala izay mahazava-dehibe ny andro fiakarana koa dia fanomeza toko fa ho avy ny fanamasina jesosy efa nyteny manao hoe raha tsy makany amin'ny ray de tsy raha ny ray ny mpananatra raha nyjanona teto amintsika jesosy de tsy ny raha ny ray ny mpananatra na ny fanamasina fa ny fiakaran' jesosy nakany an-danitra de ifamatotra amin'ny pentekosta tsy misy pentekosta raha tsisy andro fiakarana tsy misy pentekosta raha tsisy ascension tsy misy paska raha tsy misy krismasy ny paska de vokatry ny krismasy ary tsy misy ny paska raha tsisy hoy tsika teo koa nefany tsy misy ascension raha tsisy koa ny paska ary tsy misy ny pentekosta raha tsisy ny ascension na ny andro fiakarana dika zany de zao mifamatotra avokoa reo vanim-potoana rehetra zay manamarika amin'ny fiainan' jesosy reo hoy jesosy manao hoe rehefa miakatra any an-danitra dia iray ny ray ny mpananatra zany hoe lay fanahy masin'andriamanitra dia omeny itsika amin'ny fotoana ahatongavany jesosy na iakaran' jesosy any an-danitra zava-dehibe zany ny fotoanany andro fiakarana ahatserovantsika ny akaran'ny tompo tany an-danitra mba ahafahantsika koa mandray ny fanomeza ny fanahymasina hoy jesosy manao hoe zao noho izy raha ohatra ka irainao aty aminareo ny fanahymasina de zao fanahy mahery izy fanahy ampijoro vavolombelona anareo izy fa ny fahaefatra mahazava-dehibe ny andro fiakarana koa de zao rehefa tonga ny pentekosta de teraka ny fiangonana ny andro fiakarana niteraka amin'ny pentekosta izay nampisy ny fiangonana mifamatotra koa zany ny fahatanterahan'ny fiangonana sy ny andro fiakarana ary i mandrakariva izay rafin-javatra hoe ny antony akaran'ny tompo any an-danitra androjaka ny fanahiny mba ahatonga atsika ho fiangonana ka hitory ny vovavolombelony fandresen'ny tompo ny fahafatesana raha zay efatra zay no ataontsika hoe manamarika ny tokony mahazava-dehibe ny andro fiakarana ho an'ny tsiraray mifona ho atsika izy fa ho an'zao tontolo zao kosa ny rain'andriamanitra ny fiangonana hitory ny filazantsara vokatry ny akaran'ny tompo any an-danitra raha toa zany ka jerena ary amin'ny lafiny ara-panahy inona no entiny ny andro fiakarana ho atsika ary inona ny tokony ho toetsaitsika miatika ny andro fiakarana dia ny voalohany indrindra de izao ry avako malala ny andro fiakarana dia atserovantsika zany ny voninahitra andriamanitra ny voninahitra jesosy izao tontolo zao raha ohatra ka nombona atao amin'ny azo fijaliany jesosy de teny atapitendrombohitra ary ny fandresena ny fahareseny jesosy ny saika mety ho hitany akabeazan'izao tontolo zao satria teny atapitendrombohatra izy maty tao amin'ny azo fijaliana de ny akabeazan'ny olona rehetra dia izay faharesen'ny tompo zay raha zany lazo lazana azy lay jesosy maty tao amin'ny azo fijaliana no hitany ny akabeazan'izao tontolo zao de lay jesosy ny teny hoe vita lay jesosy ory lay jesosy zay tonesona mihitsy ary no hitan'izao tontolo zao fa ny nahita ny fandresen'ny tompo kosa sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny akarany tany an-danitra de vitsy ihany betsaka ny ijery ny vavahana kristianina saingy amin'ilay lafiny to somary miafiafy fa vitsy no ahita ny voninahitr'andriamanitra sy ny voninahitra ilay zanak'andriamanitra hoy Paoly no zany de zao ny andro fiakarana dia ahatserovantsika ny voninahitra mahazava-dehibe ny voninahitr'andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo no zany de raha mankalaza ny andro fiakarantsika ny toetsaitsika de zao
toetsaina manome voninahitra an'Andriamanitra, toetsain'ny mpandresy, toetsainy zay mahatoky fa mifarana lay fangiry firiana, resy ny fahafatesana, resy ny zavatsarotra, resy ny tompo ny zavatra rehetra fa mpandresy ny mpino. Fa ny toetsaina faharoa avako malala dia ny toetsaina manaiky irahina. Jesosy de ny teny manao hoe rehefa ho avy aminareo ny mpananatra de ho vavolombeloko anareo any Jerosalema, Jodia, Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany aza. Ny fiangonana mankalaza ny andro fiakarana de fiangonana mankatosy manaiky ho irahina. Tamin'ny andron'ny akaran'ny Jesosy tany an-danitra de nitanaka jery ny lanitra ny mpianatra de hoy le anjely ny tamy manao iny ty mampitanaka anareo, iny Jesosy iny nge mbola iveriny hitsara ny velona sy ny matindray, fa mandehany ianareo de atao vaingana zay zavatra lasainy ataonareo mitoriany ny filazantsara. Betsaka ny olona mankalaza ny andro fiakarana fa mbola mitanaka ihany, zany hoe mbola tsy mahatsiaro mandray andraikitra ihany, mbola tsy mahatsiaro ny atom-pisiny ihany. Betsaka ny olona mankalaza ny andro fiakarana fa izao tsy mahafantatra ny zavatra andrasan'ny Andriamanitra amin'ny akory, mbola variana mijery ny lanitra. Ary betsaka ny kristianina variana mijery ny lanitra, tsy lay lanitra ovantanina loatra ny mahavariana azy, fa lay lanitra amin'ny mahazava-boary azy fotsiny. Tsy mijery an'io lanitra io ovantanina ho fiainana mandrakizay izy, fa mijery an'io lanitra hoe lasa Jesosy hoe lasa izy. Fa tsy zay ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe tsy ny fibanjinanao ny lanitra ho zava-boary fotsiny ihany, fa fibanjinanao ny tany koa ao anatin'ny finoana, fa ny raha iny tompo ivahiny ianao, ny raha iny tompo ivahiny ianao. No zany de zao ny andro fiakarana de andro tsy ny fahavariana-tsaina. Ny andro fiakarana dia manaitra antsika tsy ho variana, tsy sondrina ao anatin'ny fahavarianan-tsaina ny izao tontolo zao, fa ny andro fiakarana dia andro manaitra antsika ahatsiaro andraikitra. Inona moa zany ao andrasan'ny tompo amiko? Ho vavolombelona. Ho vavolombelona lay voninahitra, lay fandresena mihezinezina. Fa ny toetsaina fahatelo avako malala zay tokony ho anana ny mpino de izao ny ataontsika hoe ny fiombonana. Betsaka ireo nanatry maso ny fiakaran'ny tompo tany an-danitra ny mpianatra, ary izay maso miara-mibanjana zay de midika fiombonana. Tsy ny tsirairay akory no mankalaza ny andro fiakarana fa ny fiangonana manontolo. Zany hoe ny andro fiakarana de fetim-piangonana, fety iombonana, fandresena iombonana, asa iombonana, filazantsara iombonana ny fitoriana azy. Ny ataontsika hoe ny taonjato faraika am'roapolo itsahintsika de taonjaton'ny individualisme, zany hoe taonjaton'ny samoloko azy, samy manao zay avonjy ny tenany, samy manao zay mety ho atandrify azy, samy manao zay mahafalifaly ny tenany, samy manao zay mahatafita azy, ary dia izany rehetra no ahitsy ny andro fiakarana. Ny olona miara-mibanjana ny fanjakan'Andriamanitra de tsy maintsy ho miara-mibanjana koa ny filazantsara na ny fitoriana ny filazantsara. Tsy hoe ny lanitra ovantanina ihany no imbonana, fa ny asa eto amin'ity tany ity koa dia ifanakonana, iarahan'ny rehetra manatanteraka, iarahan'ny rehetra miasa ny fanompoana ny fitoriana ny filazantsara. Le avako malala ny andro fiakarana dia andro fampiombonana, andro fahatsiarovany tena ny fiangonana, fa na dia ray azy izy dia na dia maro azy izy dia iray ihany, satria tompo iray no niakatra ny akany an-danitra, lanitra iray ihany no vatanina. Fa ny fahaefatra farany rehefa ko malala zay toetsaina tokony hoentintsika mankalaza n'izao andro fiakarana zao de ny fifaliana. Ny fifaliana. Zava-dehibe rehefa ko malala ny fifaliana ao amin'ny tompo, ny fifaliana. Tsy hoe fifaliana satria nandresy ihany ny tompo, fa fifaliana satria ampanantenain'ny tompo ho atsika koa zany fandresena zany. Avako malala ilay Genesis toko 15 zay zara mofinaina ho atsika an'io de mifanandrifindrindra am'izany fiakaran'ny tompo any an-danitra zany. Zavatra roa no ampianariny de izao miafoy ny fiainan'ny olona. Any am-polohany dia raha ohatra ka ny tantaran'ny Adamo de lava be fa rakaraka ny andro soana amin'ny andro ianantsika de ny afoy ny andron'ny olona. Ary ny faranazy moa dia
fitopolo taona sy valopolo taona sisa tany aloha de mihoatra lavitra n'izany 700 taona 900 taona de nefoy farany fitopolo taona sy valopolo taona nahoana ny antony satria efa niakatra nakany an-danitra ny tompo nidina tety an-tany izy niakatra nakany an-danitra no zany de zao ny fiainantsika tsy eto am'izao tontolo zao isika olombelona no isan'ny zavaboary lehibe vatana fa fo iaina indrindra isan'ny fo iaina ny hazo velona misy anarivo taonany misy biby velona 100 taonany fa itsika olombelona 70 taona raha tany mateza de 20 no zany dia mandrakizay zany ny tena metrahantsika ny fanatenana zay ny dikan'ilay hoe andro fiakarana mba ahafantarantsika fa itsika koa de tahaka n'iny Jesosy niakatra velona nakany an-danitra iny itsika koa dia ho any am' Jesosy ho any am'izany fanjakan'Andriamanitra izany ny andro fiakarana zany de ahatserovantsika fa na de foy aza ny androntsika ety de zao manana ny mandrakizay ovatanina isika ary ny faharoa de tantarany Enoka zay hitantsika hoe Enoka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra de tsy hita niaraka nandeha tamin'Andriamanitra zany te zany no nomenantsika amin'ny andro fiakarana hoe ny kristianina ange de tahaka ny Enoka koa hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra ety amin'ity tany fandalovana ity mielina de rehefa aveo makao amin'Andriamanitra vovoka zay sisa no hita rehefa miara ety isika fa ny fiainantsika kosa de miafina ao amin'Andriamanitra ny andro fiakarana zany dia hatsiarovantsika ny fandalovana vetivety ety ambonin'ny tany nefa hatsiarovantsika koa ny mandrakizay ovatanina ny andro fiakarana de andro zay iarahantsika mandeha amin'Andriamanitra tahaka ny Enoka no zany re afaka malala mampanantenanao fandresena sy fifalian'Andriamanitra amin'ny andro fiakarana matokiara fa ny fandresen'i Jesosy de efa fandresenao ny fiakarana kany an-danitra de mahatonga anao afaka miditra miambina amin'ny ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany ivavaka isika tompo misaotra anao zahay no ny amin'ny atserovanay ity alakamisy ity ny niakaranao tany an-danitra ary nahavitany ny asa fanompoana na ny fanoloran-tenanao teo amin'ny azo fijaliana monjy anay vita ny famonjena mifona ho anay mandrakarivo tananakavanan'Andriamanitra ianao tompo noinao tompon'andro zay mankalaza zany andro fiakarana zany andro fifaliana isehon'ny voninahitra ao de mampaherezanay tompo ho kristianina faly lalandava kristianina mahatoky ny fandresenao kristianina mahajoro kristianina ambinina amin'ny fitiavana anao Andriamanitra vavak'izay tompo de irizo ny fiainanay ho ao aminao hatrany jereo havanay manana fahoriana am'izao oro zao ampaherezo jereo marary any amin'ny hopitaly sy trano ireo marary any atokantrano sy trano hitanao avokoa reny rehetra reny am'izao andro fiakarana izao mifona ho an'ny olona masina rehetra ianao mifona ho an'izao tontolo zao am'izao andro fiakarana zao de asitrano ny havanay tsy salama jerevo amin'ny famindramponao izy reny jereo reo havanay manana ady am-panahy jereo reo manana olana ireo raha vasa tompo Andriamanitra fitiavana ianao de meteza hamaholana ny fahasahiranana izy reny jereo ny taranakay jereo ny fiangonanao am'izao fotoana sarotra izao ampahirezo ny fiangonanao ho vavolombelonao na am'mora na amin'ny sarotra ataovy rakotry ny voninahitra ao ny fiangonanao ary ataovy eo mba ny fahasoavanao miasa tanterahy amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy amen